Ya, eto zany a dia manao fanambarana aminareo mpitondra fanjakana satria betsaka aminareo mpitondra fanjakana zany mihorohoro mangeringery tanteraka mihitsy, tena mangeringery, maro mihitsy marary-kibo, valambalana mihitsy, mihorohoro, matahotra, tena mihorohoro mihitsy. Eto aho dia milaza aminareo mpitondra fanjakana ny zavatra atahoranareo moa zany amin'izao fotoana izao dia hoe matahotra ahy zany ianareo hoe hanakorontana, matahotra ahy ianareo hoe hitarika adipoko, matahotra ahy ianareo hoe hitarika ramandrika. Eto aho dia milaza aminareo mpitondra fanjakana, manangan-tanana aminareo, mienina aminareo fanjakana fa tsy hanao an'izany aho. Irak'Andriamanitra ny tenako, mpanompon'i Jesosy Kristy aho, iraky Jesosy, mienina aminareo aho fa tsy hanao an'izany, ary miozona eto anatrehan'ilay nanao ny lanitra sy ny tany fa tsy hanakorotana ny antony ahatongavako eto, tsy hitarika grevy ny antony ahatongavako eto, tsy ho mpanakorotana, tsy hitondra fikorontanana ho an'i Madagasikara no ahatongavako eto, fa hanavotra, hamonjy, hanavotra, hamonjy, izay ny antony ahatongavako, hanavotra izao firenena zao, hanavotra ny vahoaka malagasy, hamonjy ny firenenantsika fa tsy hanakorotana, tsy mpamono aho fa mpamonjy, mpamelona. Ka manomboka androany zany dia manome toky ianareo fanjakana fa zaho tsy hanakorotana zany, zaho tsy hitarika grevy zany, zaho tsy hanao ramandrika zany, zaho tsy hitarika ady. Raha fa niady anie zao zay fa ela tsika zay niady, fa ela zao zay niady taminareo. Na ianareo ataontsika hoe le tribunal moka didy hoe mandadare reny, nazoko atao ne nandeha taminareo tao, tondra vahoaka tsy tambosaina tao zao, nisahirana ny ianareo tribunal raha nandehanako taminareo, nanotaniko anao tsara mihitsy président tribunal hoe oviana zao nanolon-jaza, noentiko boaka any aby reo zaza rehetrarehetrarehetrarehetra reo miaraka amin'ny ray aman-dreny reo nandesiko amin'ny tomobilo, teo amasonao mihitsy zao nametraka fanontaniana président tribunal raha tsy nivoavalinao, anao tonga dia nitapahako lohanao direct, tonga dia nitapahako lohanao président tribunal. Fa za tsy hiady satria mpamonjy, iraka avy any an-danitra zaho, hanavitra zao firenena zao, ka tsy hitondra ramandrika mihitsy ny diako. Ka na dia mamoaka didy aza nareo, nareo mpitsara zay ampiasain'ny satana devoly, mpitsara ny devoly, iraky Lucifera, iraky devoly, na dia mamoaka didy aza nareo hoe mandadare, amoana didy io fa nangolana, nangolan-jaza, nangalatsy zaza, za tsy hiady aminareo amin'ireny, za tsy hanakorotana amin'izany, satria fantatsy fa tsy fahalalana ny anareo. Hoy Jesosy, mamelany elony fa tsy hainy izay ataony. Eto aho dia manome toky anao Andriamatoa filoham-pirenena Hery Rajaomarimampianina. Hitako fa tena mihorohoro sady matahotra anao. Atahotra mihitsy anao tamin'ny Pasika iny dia namoaka vidéo anao tamin'ny Pasika iny dia hoe andao tsika handeha mitena hibebaka fa fotoana Pasika zao, amaha-kristiana, andao handeha mitena hibebaka. Tena faly amin'ilay vidéo nataonao hoe andao tsika handeha mitena, ary tena isaorako mihitsy anao mba nanentana ny vahoaka hibebaka sy handeha mitena. Mahafaly ahy iny. Fa zaho ndraiky tsy hanakorontana zany, sao dia matahotra anao Hery Rajaomampianina hoe hanonga-panjakana zaho hanongana anao. Io tatandrano fa mitsangana hanonga-panjakana. Tsy are tompoko, tsy hanonga-panjakana mihitsy aho, tsy hanonga-panjakana aho, ary tsy hanakorotana ny fitondranao mihitsy. Efa tamin'ny 2013 anie vao nanomboka nanao propagande ianao ray aman-dreny Hery Rajaomampianina, efa teo anie za, efa nanao propagande tamin'ny andro nitetezamita tao Antananarivo. Hitanao le CD naparitako avy Antananarivo reny, izay nanao akanjo fotsifotsy aby reny, zarazara CD, tracta, fanjakam-pisaona reny. Efa hitako reny nilatsaka filoham-pirenena tamin'ireny. Ary efa nisy fotoana zany nampita hafatra tamin'ny Andry Rajoelina sy taminao Hery Rajaomampianina hoe hisy fanjakam-pisorona eo aby. Fa ianao fotsiny teny hoe mbola apoloso an'ity fanjakana aby zaho mandrapahatonga ny fanjakam-pisorona satria mbola ela zay any 2018 any ka leo aroso aloha ny resaka fitondran'olombelo mandrapahatonga ny an'i Jesosy. Ka matokisa anao ray aman-dreny fa za tsy hanongana anao zany, tsy hanonga-panjakana zany, fa niangaviako anao fotsiny rehefa hiala anao rehefa hiala anao amin'ny Desambra dia atoloro ahy moramora fotsiny ny fitondrana, zay. Fa zaho tsy hanongana anao zany.
fa tiako zany itsika mianaka zany mifanantona amin'ny farany dia miresaka zany ianao hoe aleo atolotra ny manaka tatandraza moramora ny fitondrana izy mitondra ny firenena malagasy satria izy ho milaka Jesosy ametraka ny fanjakam-pisoana. Zay zany ny angaviako aminao fotsiny ray aman-dreny heriraja mampiana fa zaho tsy hanongana anao zany, zaho tsy hanakorotana zany, zaho tsy hanonga-panjakana zany, fa miangavy fotsiny zany hoe rehefa vita ny fitondranao dia miala moramora anao dia apetraka Jesosy hitondra ny firenena malagasy. Zay zany ny angaviako aminao. Ary zay koa no ampahafantariko anareo mpitandro filaminana rehetra, nareo gendarme, nareo polisy, aza mitsabatsabaka amin'ity zavatra ty nareo. Fa avy aminareo ihany koa ny manakorotana anay fa tsy hoe zahay ny manakorotana anareo. Inareo mpitandro filaminana ny manakorotana anay. Ohatra zany manaiky hoe reo vahoaka koa rey zao mipetrapetraka tsara, rey misakafo tsara, miasa tsara, dia avy nareo polisy, avy nareo gendarme manakorotana an'zareo amin'ny toeram-pipetrapetrahany zareo any, amin'ny toerana misy an'zareo dia korotaninareo gendarme, korotaninareo polisy. Zahay ne tsy raha manakorotana anareo zany fa nareo ny manakorotana anay. Na ohatra koa hoe ivavaka zao le mivavaka tamiko dia tafihinareo gendarme. Mipetraka tatany Masanjy teo zahay dia tafihinareo polisy. Dia nareo mihitsy ny manafiky, nareo miexcité ady. Nareo ny manakorotana, nareo nefa mpitandro filaminana ny asanareo, nefa nareo mpanakorotana. Dia lazainareo tatandraza mpanakorotana, tatandraza mpanakorotana. Taiza moa nanakorotana anay nareo tany amin'ny bureau-nareo? Mba lazao amiko moa hoe tamin'ny andro salam zao tatandraza nandeha tany amin'ny bureau-nay nanakorotana tao. Fa tsy nareo ve ny manakorotana anay anaty lakorona ihany? Nareo manakorotana anay anaty tranona ihany. Ka eto dia mampitandrina nareo mpitandro filaminana, nareo gendarme, nareo polisy. Heno tsara ty teniko ty dia ampidiro anaty lava-tsofy nareo gendarme, ampidiro anaty lava-tsofy nareo polisy manomboka androany. Atsaharo nareo polisy, nareo gendarme io fanakorotana anay ireo, manafinafika tobinay ireny. Fa raha nareo gendarme na nareo polisy mandeha manafinafika any amin'ny tobinay ihany, tonga dia tetetetenay nareo, tapahinay lohanareo. Tena sere zany, tonga dia tapahinay lohanareo reo. Raha nareo gendarme mandeha manafinafika anay ihany. Fa raha nareo mipetraka tsara amin'ny asanareo dia normal tsika, ary matokisa fa tsisy korontana eto amin'ny firenena eto, tsisy problème eto. Hoy izy nareo andao samborina tatandraza, samborina tatandraza. Tadidio fa amin'ny andro izay namborana ho an'ny tatandraza dia mivadika ambony ambany ty tany ty. Nga io masoandro io maizina tanteraka. Raha mandrika tsy fakahitana eto Madagasikara. Faty olo, ataonao hipetrapetraka fotsiny izy anao tandroy ireny. Zaho ne tandroy zao hitanao io. Tandroy zao foko majajony. Zao hitanao io ane foko ny majajony, zao io foko majajony. Tandroy zao hitanao io. Tandroy babako, tandroy reniko. Ataonao hipetrapetraka fotsiny izy anao tandroy jiaby reo. Toliara ray manontolo ataonao hipetrapetraka, toliara raha maty zao na gadra. Ataonao samborina ho androany zao, ataonao hilamina avy eo izy anao toliara. Hilaminareo fianakaviako tandroy aby reo. Ho avy aminareo pilitra reny, ho avy aminareo lefona io, ho avy aminareo zay tandroy. Arahanareo gendarme manambotra anahy, samborinareo za, samborinareo polisy za, dia ho avy aminareo fianakaviako tandroy aby reo. Ireo tandroy reny mbola hiresaka amin'ny Facebook ao reo. Mbola ho hitanao tandroy aby reo fa mbola hiresaka amin'ny Facebook fa zaho mbola nanaka an'zareo tandroy hoe aza mbola miresaka amin'ny Facebook nareo fianakaviako tandroy manjary miorohoro firenena io. Fa maro be le olo miresaka hoe raha io samborinareo, raha io samborinareo, dia tetetetehinay nareo polisy ireo nareo gendarme, tetetetehinay tapatapanay lohanareo aby. Ka zay zany mahatonga zao zany miresaka aminareo eto aza excitena zahay, aza korotanina zahay. Fa izaho ndraiky tsy hanakorontana zany. Matokisa tena manangatana eto anatrian'Andriamanitra aho amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra ahy mahiraka Jesosy ahy. Tena menina aho amin'ilay nanao lanitra sy ny tany fa tsy hanakorontana. Fa anareo aza manakorontana ahy, aza korotaninareo aho, ary aza korotaninareo koa zahay. Fa avelao fotsiny zahay hanao ny fanehoan-kevitsay mikasika ny hanavotana ny firenena. Zahay zao ane tsy raha mpisoloiky fa hanavitsy firenena. Raha nisoloiky moa zaho dia adala reo olona mandeha tapitrisa maro firehetra moa olo manaraka ahy. Tsy olo resaka moa reo olo reo mpisoloiky anay reo. Fa matoa reo olo miaraka amiko reo tsy miteny an'izany, tsy marina ny fiampanganareo. Fa noho nareo miala olona zany, nareo manenjika fialonana ny anareo, ampiasain'ny satana nareo, dia miapanga nareo tribonaly mpitsara fa nanolana izy nangala jaza. Fa tsisy an'izany aho. Ray aman-drenireny zaza reny amiko ato aby amin'izao fotoana zao. Io aby zareo amiko eto aby. Fa tsisy an'izany aho. Fa ny anareo moa nareo ampiasain'ny babanareo, satana babanareo dia manenjika. Ka izay zany hafatra ampitondraiko aminareo fanjakana, apitako aminareo fanjakana malagasy zay hafatra lehibe zay ngamba ataoko tonga saina anareo maheno an'izay hafatrako zay ka makasitraka anao miheno any amin'ny hafatrako ny hatrafarany misaotra fanjakana.